Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandarana iarana fiangonana Refy. Fiangonana Refy. Androndrakely. Eny ary tompoko misaotra an'Andriamanitra lehibe isika fa noho ny fahasoavany, noho ny famindrapony, noho ny fitiavany dia nomen'Andriamanitra tombonandro, havelomana, iainana ary etsehana isika ka nataony natratra an'izao taona vaovao 17 izao. Noho izany fifaliana lehibe ho anay mivady, ho anay mpanompon'Andriamanitra rehetra ato amin'ny fiangonana Refy Androndrakely, ny manolotra ny arahaba ho anareo tsiraray avy isam-batan'olona, isam-pianakaviana ary isa-trano. Ny rinay na ny marimarina kokoa ny tsodrano zay entinay ho anareo am'izao taona vaovao 17 zao de tahaka zao. Eno tsara raisy tonony hoe faminanina avy any amin'Andriamanitra avy any an-danitra ho anao le izy, ho amin'ny fombiazana, ho amin'ny fandresena, ho amin'ny fiainana tsara lavitra no zay fahitanao nandritry zay taona maro no lalovanao zay ane, no itondran'Andriamanitra anao, itondran'Andriamanitra anareo amty taona 17 ity. Tena ekeo amin'ny finoana ny fahatatiaran'izany satria Andriamanitra no momba ny mpanompony, Andriamanitra no manamarina ny teny nantsodrano ataon'ny mpanompony izany. Ka manoloana zao fahasoavana lehibe zay fa nataon'Andriamanitra ho antsika izao a, dia andao anokana fotoana anaovana vavaka isika isaotra an'Andriamanitra satria zay nambary zay hoe nataony nahatratra anty taona 17 ity, ary hivavaka ihany koa sika mba hotahin'Andriamanitra ny teny zay ambara amin'ny mpanompony amty androany ity. Ahondra ny lohanao ndao hivavaka sika tompoko. Ry Andriamanitra rainay malala, rainay masina, rainay zay an-danitra, misaotranao zahay fa lehibe, tena lehibe ny fahasoavanao sy ny fitiavanao ary ny famindraponao, ka dia nomenao tombonandro avelomana izay ary nataonao nahatratra antitaona vaovao 17 ity. Omenay ianao ny dera sy ny aja ary ny voninahitra am'izao fotoa zao Andriamanitra, dia mametraka ny fiainanay rehetra hoe an-tananao zahay, ka le fanirina le tsodrano zay efa tonono ny mpanomponao teo hoe ho amin'ny fombiazana, ho amin'ny fandresena, ho amin'ny fiainana tsara lavitra no zay efa hitanay nandritry ny taona maro, ataovy tanterako ny fiainanay tokoa zany Andriamanitra mandritsy ty taona 17 ity. Ary andreny teninao zahay ko dia taio ny mpanomponao zay hitondrany zany teny zany, aoka ny fanenao masina hiasa eo aminy, hitrotrika eo amin'ny teny ambarana, ka ahatonga any rehetra zay mandre ny tena amty androany ity hitomby finoana ary ana fanantenana fa tsy hitovy tahaka ny tany aloha tany ny fiainanay amty taona ity, fa afinaritra be. Ary zay rehetra marary kosa dia hositrana ao anatin'ny fanambarana ny teny, zay rehetra manana olana dia ahita ny voninahitr'Andriamanitra izy ao anatin'ny fanambarana ny teny. Omenanao Andriamanitra ratsy to ny dera, ny aja ary ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovana zany vavaka izany. Saotra ray malala, saotra tompo, amen. De iroso hitondra ny afatr'Andriamanitra am'izay zany izahay, ka androany ny mpanompon'Andriamanitra Pasteur Daniel Randrianay Vravelona, izy no hitondra zany afatra izany. Matoky isika fa hiasa amin'ny alalany ny tompo, ka dia tsofintsika rano izy hitondra ny afatra mba ho fahasoavanao antsika zany afatra hita zany, ka dia omenanao tompoko ny fanoisana ny fotoana. Soratsika an'Andriamanitra ity fotoana androany ity azo lazaina hoe fotoana miavaka satria fiandrany ty taona
724 ity andro lehibe ho atsika zanak'olombelona ho andro lehibe ihany koa atsika kristianina ka enganeka hitondra fahasoavana ao anao ity andro androany ity ary ny tenin'andriamanitra zay ho ambara eto androany dia ampiova tanteraka ny fiainanao a atonganao ho amin'ny faherezana sy ny fahatamperahana voalohany indrindra riavana dia toy izao ny zavatra tsapako misy antony lehibe ny mahatonga atsika mivavaka misy tanjona lehibe ao anatsika mahatonga atsika mivavaka zavatra tsapako anefa de izao betsaka ny olona no mieritreritra hoe rehefa mivavaka dia ampy zay fa izaho kosa nefa ny mahatsapa fa tsy ampy hoe mivavaka fotsiny de ampy fa misy zavatra anakiroa zay tokony iainanao atonganao tena nanantoko fa raha ialy ety ambonin'ny tany anao a de hoany am'ilay fiainana tsara indrindra fiainana mandrak'izay voalohany zavatra tokony iainanao am'izany de izao mila manana ny jesosy eo amin'ny fiainanao ianao tsy hoe mivavaka fotsiny mandeha miangona fotsiny fa mila manana ny jesosy eo amin'ny fiainanao ianao raisinao jesosy ampidirinao ao anatinao jesosy teneninao mivavanao hoe jesosy eo manjaka tanteraka atao anatiko ianao raha tsy manao an'izay tsy manatanteraka an'izay mantsy ny kristianina anankiray a de mbola tsy tena tafiditra am'le tanjona tian'andriamanitra hitondrana azy fa jesosy de nanambara hoe izaho ny vavahady hoy izy eo amin'ny jauna 10:7 manao hoe jauna 10:7 dia hoy izy manao izaho ny vavahady raha izaho ny idiran'ny olona raha izaho no aversika izaho no vavahady raha izao no idiran'ny olona de hovonjena izy ka iditra sy voaka ary ahazo hanina zany hoe tsy maintsy miditra ao am' jesosy tsy maintsy manana ny jesosy tsy maintsy mandray any jesosy eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray voazo antoka hoe ho tafiditra ao am' vavahady zay hitondra azy ho any an-danitra ka ho atsika zany de mila mandalo an'izay adinan'izay isika faharoa rehefa nandray an' jesosy ianao a de tsy maintsy ho tsapanao hoe niova ny fiainanao tonga olom-baovao ianao ary zay ny ambarany tenin'andriamanitra hoe raha misy olona ao amin'ny kristy dia olom-baovao izy efa lasa daholo ny zavatra taloha ny ainanao fa ianao kosa tonga vaovao ialanao ny fahotana ialanao ny faratsiana sy ny sisa ary ianao iova tanteraka amin'ny fiainanao ka ho tonga olom-baovao ary zany ny antony nanomezany jesosy kristy amonjy atsika anova tanteraka amin'ny fiainantsika ho tonga olom-baovao ary natonga ny paoly ny teny hoe anaka an'andriamanitra aoka anaka any ianareo tahaka ny anafako amin'ny kristy koa anaka an'andriamanitra manana an'izay endrika zay tsika araky ny voalaza amin'ny korintianina voalohany 1:2 ka ny tanjony devoly anefa ny teo anatrihan'izay a de ny ahatonga ny zanak'olombelona tsy ho tonga am'izany tanjon'andriamanitra zany mihitsy ary zany natonga azy nitady hevitra hatramin'ny andro damaseva ny andavona azy atonga ny damaseva tena tsy ho tafiditra any an-danitra mihitsy fa anohatra an'andriamanitra ho fahavalon'andriamanitra fa andriamanitra kosa nefa tsy miova tamin'ny heviny nameny jesosy kristy anovany fiainan'ny olona atonga atsika olom-baovao ananeny endrik'andriamanitra ary hitovy tahaka ny tenin'ny paoly hoe anahaka an'andriamanitra tahaka azy ao amin'ny efesiana 5:1 mantsy de mbola manambara ihany paoly ao amin'ny efesiana 5:1 de zao ihany ny ambaran'ny paoly apôstôly manao hoe aoka anahaka an'andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala tsy niova mihitsy zany andriamanitra fa nampitondrainy amin'ny paoly niavatra hoe aoka anahaka an'andriamanitra tahaka ny zanaka malala mitovy endrika aminy tena tsy miova am'le tanjon'andriamanitra fa raha tsy zany a mamita tena foana isika mivavaka fa tsy manana antoko hoe tafiditra any an-danitra mamita tena tahaka ny hoe mitifitra mibala blanc tsy misy akony tsy misy fetraikany tsy mety riavany zany a fa tsy maintsy miovitsika ary tsy hoe kopikolia hoe manatahaka fotsiny fa tena mitovy tanteraka amin'andriamanitra ary tena mila miala am'izay rehetra mety ho fahotanitsika isika ary ny fijerin'andriamanitra anao de tena tokony ho fijery hafa kely andriamanitra nge rehefa nijery any joba de ozy izy manao hoe
efa nandinika ny jobam-panompo vai ianao tamin'ny devoly zany, efa nandinika ny jobam-panompo vai ianao. Zany hoe Andriamanitra rehefa mijery avy any an-danitra de hitan'Andriamanitra mihitsy hoe tena hafa kely Job, miala tamin'ny fahotana, tsisy fahotana eo amin'ny fiainany, tsisy faratsiny, tsisy zavatra mety ohatrany hoe mifamatipatotra amin'ny devoly, fa tena hitan'Andriamanitra mihitsy hoe fiainana madio masina. Ary tahaka zany ny tian'Andriamanitra iainantsika. Za aloha eo amin'ny fiainako de maniry mihitsy raha mijery Andriamanitra de ho tahaka ny fijeriny any Job, ny fijeriny aho hoe efa nandinika ny jobam-panompo vai ianao, de mba hiteny tahaka zany aminy koa Andriamanitra raha mandinika ny fiainao. Faharoa manarakaraka zany dia mila morositsika mba hitovy endrika amin'Andriamanitra, hitovy amin'Andriamanitra. Hoy izy eo Matthieu 5:7-20. Matthieu 5:7-20 vakitsika ny teny koa amin'izany aho ho tanteraka ianareo toy ny fahatanteran'iranareo izay any an-danitra. Tsika zanak'olombelona zany indrindra fa tsika kristianina de miandry antsika Andriamanitra mba ho tanteraka isika hitovy endrika amin'Andriamanitra tanteraka, tena manana fahamasinana, miaina amin'ny fahamarinana eo amin'ny fiainatsika. Ary araky nambarako teo de mila miala am'izay rehetra mety ho fahotana, tsy miara-tahaka ny taloha intsony fa tena tonga olom-baovao tanteraka araka ny voasoratra ao amin'ny nambarako teo Korintiana 5:7 hoe koa raha misy olona ao amin'ny Kristy de olom-baovao izy. Tsika zany tsy hoe mpivavaka fotsiny, mpakany am-piangonana fotsiny, fa tena miova mihitsy ny fiainatsika ho tonga olom-baovao izy. Ary zao ny ambarany ao amin'ny Efesianina 2:4 manompo any 9:20. Efesianina 2:4 manompo amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20 dia ozy ny Baiboly manao hoe ovakitsihany teny. Fa ianareo kosa de tsy mba toy izany no nianaranareo any Kristy, raha izy tokoa ny renareo ka tao aminy nampianarana anareo araky ny fahamarinana izay ao amin'ny Kristy. De ahoana ozy mba ialanareo ny toetrareo taloha araky ny fitondrantenanareo fahiny izay mihainy simba araky ny filan'ny fitaka. Fa ahoana kosa ny tokony ny fiainatsika mba ho avozina kosa ianareo amin'ny fanany sainareo, ary mba ho tafinareo ilay toetra vaovao izay noforonina araka an'Andriamanitra amin'ny fahitsiana sy ny fahamarinana momba amin'ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana. Tsika zany de tena mila miova mihitsy, ialantsika le toetratsika taloha ho tafitsika ny toetra vaovao izay noforonina araka an'Andriamanitra, ary tena iaina amin'ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana isika. Tsy misy mahafantatra ny toetrany olona, ny fiainan'ny olona, tsy misy mahafantatra ny fanaonao, fa Andriamanitra kosa de mahita ary mandinika. Ary zay indrindra ny tena tokony ho fantatsika kristianina hoe hitan'Andriamanitra tsika, mijery antsika Andriamanitra, tena mandinika antsika Andriamanitra, tena mahafantatra ny tsy hipiripiananao Andriamanitra, tena mila manapa-kevitra anao iova, anitsy ny fiainanao, anitsy ny dianao. Ary zany natoan'i Jesosy nanao hoe be de be nge ny olona ho antsony, be de be ny olona andeha any am-piangonana, be de be ny olona ohatrany hoe mivavaka, fa zao no mampatahotra ny tenin'i Jesosy ihany hoe vitsy no vidiana. Tena mita mitandritsika, be de be ny olona antsona hivavaka, tena manana andraikitra be de be ao am-piangonana. Sasany mety hoe diakona, sasany mpanaty rakitra, sasany mety tsy fantako zay ntson'olona azy hoe pastera, apôstôly, révérend, mpandray anjara amin'ny fampandraisana fanaky samy tompo ao amin'ny fiangonana misy azy, miantoko amin'ny fampidiran'olona ao am-piangonana. Kanefa de raha ny tenin'i Jesosy no jerena de mampatahotra, be de be ny olona no antsona fa vitsy no vidiana ozy. Ary mampatahotra zany satria betsaka no voafitaka. Fa ho anao kosa zay mandray zao tonteny zao, mila miomana ianao, anova ny fiainanao, anova ny famindranao, anahaka ny Jesosy tahaka ny tenin'ny Paoly apôstôly. Ary rehefa tena mandinika ny soratra masina ianao ao amin'ny Efesianina 2:4 de zao ny ambarany tenin'Andriamanitra, tanjona tokony hotratrahan'ny kristianina tsirairay avy. Efesianina 2:4 manompo any 9:20 ovakitsika, mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisamby finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra. Dia ahoana ozy
ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatry ny alehibe ny fahafenony Kristy isika mba tsy ho zaza intsony ka ilangilany sy ampitambolomboleny rivotry ny fampianarana samihafa rehetra amin'ny sepetsy ataon'ny olona atanterahany ny hevitry ny famitahany amin'ny sepetsy ataon'ny olona sy ny fiendreny atanteraka ny hevitry ny famitahany fa mba anaraka ny marina anaraka ny inona ny marina anaraka ny inona anaraka ny marina sady zany anaraka ny marina ho baiboly amin'ny fitiavana ka hitombo amin'ny zavatra rehetra ho amin'izay loha de Kristy hitombo amin'ny zavatra rehetra ho amin'izay loha de Kristy anaraka ny marina hitombo amin'ny zavatra rehetra amin'izay loha de Kristy zany hoe tena tian'Andriamanitra zany ary ananatsika antoko fa tsika tena ho tafiditra any an-danitra de tsika tena mitombo amin'ny fahalebiazana hatratra ny ohatry ny alehibe ny fahafenon'ny Kristy ka hitombo amin'ny zavatra rehetra ho amin'izay loha de Kristy ho baiboly ary mialohan'izay dia amaranatsika azy de andaotsika maki tenin'Andriamanitra ao amin'ny Petera zao ny ambaran'ny Petera faharoa toko voalohany andininy fahaefatra ary zany no natanterany amintsika reo teny fikasana sady solo lehibe indrindra mba ho tonga piray amin'ny fomban'Andriamanitra amin'izany ianareo rehefa afaka nandositra amin'ny fahalotona zay eo amin'izao tontolo zao piray amin'ny fomban'Andriamanitra amin'ny teny vazana moa ny mampazava azy de zao devenir participant de la nature divine tena manana fitovizana amin'Andriamanitra amin'ny nature divine ianao tena miaina amin'ny fahamasina sy ny fahamarinana ary mialohany amaranako azy de andeha ho vakitsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny Efesianina toko 7 andininy 9 manao hoe Efesianina toko 7 andininy 9 de zao ny ambara amin'ny baiboly manompa ny andininy 9 mba haizanareo mba amin'ny olo masina rehetra ny afantatra tsara zay sakany sy lavany ary havony sy halaliny ary halalany fitiavan'i Kristy zay mihoatra noho ny fahalalana rehetra mba hamenona anareo ho amin'ny fahafenon'Andriamanitra tsika zany tena mila fenona amin'ny fahafenon'Andriamanitra manahaka an'Andriamanitra manahaka an' Jesosy tahaka n'ilay efa endrika tiany amoronana antsika hatramin'ny voalohany ao amin'ny Genesis toko voalohany 2:20 hoe andao isika amorona olona tahaka ny endritsika tahaka ny endrik'Andriamanitra tsy miaina amin'ny fahotana ataontsika velomy zany ary raha mandinitsika ao amin'ny bokin'ny Kolosianina toko 2:9 de zao ny ambarany tenin'Andriamanitra Kolosianina toko 2:9 tandremo fandrao misy malaza anareo ho babony amin'ny filozofia sy ny famitahana foana araky ny fampianarana voatobotry ny razana araky ny abidi-pianarana zao tontolo zao fa tsy araka ny Kristy fa ao amin'ny tena ny toeran'ny fahafenon'ny fomban'Andriamanitra rehetra ary ianareo dia tanteraka ao aminy sady izy ny lohan'ny fanapana sy ny fahefana rehetra tsika zany tena mila tena manana amin'ny fomban'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ialantsika le toerantsika taloha ialantsika le fiainantsika taloha fiainana jentilisa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra manalavitra ny olona amin'Andriamanitra tsy mahatonga ny olona ho akaikin'Andriamanitra nefa ny tambosika de ny ho any an-danitra fa maranako azy de izao ao amin'ny Jesosy no tena hitoeran'ny fahafenon'Andriamanitra rehetra ary mitovy endrika aminy no tambositsika ary zao ny ambara amin'ny Petera faharoa le nivakitsika teo hoe devenir participant de la nature divine tena manana anjara amin'ny toetran'Andriamanitra manana anjara amin'ny toetran'i Jesosy izy farany riavana fa maranako zao tenin'Andriamanitra zao dia ho jerentsika ihany Petera faharoa toko voalohany manomboka amin'ny 10 de ozy ny baiboly hoe ary amin'izany dia mahazo tokory rahalahy hampitoetra amin'ny fiantsona sy ny fifidianana anareo fa raha manao zany zavatra izany no hanomezana malalaka ho anareo ny fidinana ho any amin'ny fanjakana manak'izay izay an' Jesosy Kristy tombontsika sy mpamonjy atsika malalaka ny fidirantsika any an-danitra rehefa miaina araka izany nambara teto androan'izany isika Andriamanitra ne hitantsika anova tsy hanamboatra tanteraka ny fiainantsika tena halalaka ho anao ny fidirana any an-danitra arak'izay nambarandroany teto amin'ity fandarana ity ny tompo ane hitantsika dia isoratsika an'Andriamanitra zany a zay afatra nentina ho antsika izay raiso hoe zay zany bonane omena no
nomenanao tam'ty androany ity matoky ao fa raha raisinao raha noraisinao tamy fono rehetra zay afatry zay ka ho tsakotsakonao ho dinidininao dia nanatoka ianao a ny hoany an-danitra raha ohatra ka vonony ny anova tanteraka ny fiainanao ianao ka tsy andeha tahaka zay faniananao nandritry zay taona maro zay ary tsy vitan'zany fa rehefa ao aminao ny antoka fa ho tafitra any an-danitra tokoa ianao na ny fiainanao eto-ambody tany ety azy a de mazava ho azy fa ho raisin'andriamanitra tanana ho raisin'andriamanitra ndraikitra ka lay fanirina na le tsodrano zay nitononona terem-boalohany hoe ho amin'ny fombiazana ho amin'ny fandresena ho amin'ny fiainana saralavitra noho ny teo aloha hatram'izay ny fiainanao de ho tanteraka arabaky teny tokoa homena an'andriamanitra ny dera sy ny aja ary ny voninahitra manaraka zany mialohan'ny anaovany vavaka ho anareo de ity amin'ny alahady favalo ny volana janoary ho avy zao alahady maraina io fidirana voalohany a fito raisy sasany fidirana faharoa amin'ny folory dia anao fotoan-dehibe izahay mpanompon'andriamanitra sy izay fiangonana refy Androdrakely fotoan-dehibe no ilazako azy satria amin'io alahady maraina io no itsofanay rano ny olona rehetra zay ho avy anatrika no fotoam-pivavahana io izay manokana moa dia tena mino tena resy lahatra fa nitsodrano zay ataonay mpanompon'andriamanitra de ho raisin'andriamanitra tahaka ny teniny ary ho amarin'andriamanitra eo am'izay olona mino sy zay olona mandray marobe moa tantara anatin'ny baiboly a no manamarina izany ary zany no antony mahatonga anay tena manasa anareo fa nitsodrano ataonay hoy aho fanampiny dia inonay fa iantoka ny fiainanao ny fiainanareo ny fiainan'ny mpianakavy am'ty taona 7 sy 20 zay diavitsika ity aveloko ndray zany a alahady maraina fa valo ny volana janoary miditra ny fitora sasa fidirana voalohany ary miditra amin'ny folora ny fidirana faharoa ka dia tongava tompoko io zao avokoa ny namana rehetra mba samy tonga ivavaka ho anareo azy izahay am'izao fotoano zao vo mindovy any taona de matsapa ianao fa misy olana aza mitamoritra aza kevy fa amin'ny alalan'izao vavaka taona izao de iserin'andriamanitra iasa eny aminao ka amonjy sy anafaka anao marary ve anao ary efa sotsotra n'andriamanitra anao fa tafita ihany ka ka manitsaka ny taona 7 de tsy mbola fantatra hoe inona nitranga rapitso na amin'ny herinandro na amin'ny volanambony aza mitanondrika aza kivy aza matahotra fa Jesosy Kristy no efa nomen'andriamanitra atsika tsy ny fanatsika ihany ty ny vojeny fa ny fiainatsika mihitsy tiany hositranina ihany ko ho afaka amin'ny aretina ny vavaka ataonay ho anareo zao dia iserin'andriamanitra anasitrana anao anafaka anao am'izany herin'ny aretina izany matoky fa ain'andriamanitra ny zavatra rehetra de ivavaka ihany ko moa zany isika mba ho amariny tompo sy ho tantiaran'ny tompo le faniriny sy lay tsodrano ataonay terem-boalohany marina fa efa mivavaka isika fa tsy mampanininy raha mola ivavaka ho am'izany ihany koa isika zany zao ka dia apetrao amin'ny fonao tananao na apetrao faritra misy marary anao ny tananao fa ivavaka ho anareo zany izahay aondry alohanao zao tompo ry andriamanitro rila izy hatrizay ka ho mandrakizay misaotra ary mame voninahitra anao zahay satria tena tia anay anao zany no antony miafatra nampitondrianao mpanomponao tam'ty androandroany ity tena tia anay anao ka tsy ho titre fotsiny hoe mpivavaka kristianina zany no entinay eo amin'ny fiainanay mandritra fahavelomana eto ambody tany ity fa ny anananay antoka fa randao an'ty tany ity zahay dia anisandre olona ekanao hiditra any an-danitra ka hiaraka aminao mandrakizay misaotra tompony am'izay afatry zay am'izao fotoa zao azy andriamanitro mivavaka ny mpanomponao
fa misy am'ireo olona zay nandreny teny androany nandreny afatra androany no manana olana am'izao fiandohany taona izao efa mikorotana ny sainy korotana mieriterinina ho aiza ny tany ale malona ty olana ity mifona aminao ao Andriamanitra mifona aminao ary tompotsy to amin'ny anaran'i Jesosy avy aloha ny eloka vitana avy aloha ny fatisony ary am'ty androandroany ity dia vonjeo izy amin'ny alalan'izao vavaka taona izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manodidiny iozina na ny fanaratsy fototsy ny olana mampahory sy mampijaly ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy miala zany vahako ny olana amin'ny anaran'i Jesosy ho fiainana vaovao ho tantara vaovao any tantarandreo olona tsiraray avy zay nandreny teninao tamin'ty androandroany ity tompo ho andreo zay marary ihany ko misotranao ao fa nataonao nandre anzo afatra izao izy ary nataonao andray fanasitranan'izy amin'ny alalany vavaka taonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mandidy ny fanahy mafarofy ao mandidy ny herin'ny aretina rehetra ao miala amin'ny tenany olona na inona zany aretina zany esorina amin'ny anaran'i Jesosy didina amin'ny anaran'i Jesosy ho sitrana androany de androany ny marary rehetra tsy miovanao Jesosy eo omaly anio ary mandratry zay ary mbola vavaka ihany izay mpanomponao amty androandroany ity mivavaka izay mba lay fanirinay teo tompo lay tsodraninao tao mpanomponao teo tena ho ataonao tanteraka amy tetony ity ka iavaka tokoa ny fiainanay amy tetony ity fombiazana zany no hitany tsiraray avy fandreseny zany no tsapany tsiraray avy fiainana mety fiainana manjary fiainana tsara lavitra no zay fa hita hatram'izay no ho tsapanay eo amin'ny fiainanay amy ty taona 7 sy 4 ity ka de misaotry fa miaino anay any an-danitra anao ary mamaly vavaka anay ka matateraka zany fangatahany zany misaotra ray malala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovana vavaka nitera sy niatra ary ny voninahitra de ho anao Andriamanitra tontolo mandrakizay amen zay zany tompoko no afatra nentina tamin'ty androandroany ity ka dia ny voninahitra ny ho an'Andriamanitra iriry any mametraka ny mandra-piona sady manao velomany areo zay tompoko veloma tompoko eo afaka va ianao fandaharany iarana fiangonana refi androndra kely